tsika ty a aloha fantatritsika rehetrarehetra hita n'izao tontolo izao ty ary zao a fijoroantsika zao a tsika mijoro fotsiny dia efa fitakiana fahamarinana. Nisy neritreritra te hoe asiana chapiteau eto fa zay ny tena hoe aloha hitovy amin'olona rehetra samy miaritra masoandro eto dikan'izay dia zao tifitinananareo a alao aloha atambatra ny hery vidiny zay ny fifidianana isorana antsika rehetrarehetra tamin'ny fifanomezan-tanana nandritra n'iny fifidianana iny vita somatsara izy tsy teny aho hoe iza nandresy na iza resy fa vita aloha zany zay ny fifidianana treto soratsika rehetrarehetra ary soratsika n'Andriamanitra zany. Faharoa amin'ny mahatany demokratika atsika dia tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny fifidianana no andraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny toeram-pirenena. Tsy miafina amintsika nefa ny zavatra misy an'izao a manoloana amin'izay fikirafirana fifidianana izay. Misy ny fotoana anginana fa misy ny fotoana itenenana. Misy ny fotoana andeferana fa misy kosa ny fotoana tsy maintsy hitsanganana. Ary efa niteny tamintsika rehetra ary averiko ihany ny teniko androany zaho a tsy hanaikinaiky mora foana tsy nitady zavatra maro izahay tsy nitady korotana sanatria ary zay tsy mila savorivory fa zao kosa zay zavatra tadiavinay omena raha mangataka zay a raha nosotrona aza voanjo mampangetaentana mena ary raha mangataka zay siramamy aza zavatra hafa nomena raha fahamarinana ny tadiavinay a fahamarinana mena ary zany tsy nitady zavatra zay fahamarinana zay zay ihany lalana ny diavintsika treto a efa nanao tsika ny fitoriana makasika an'io fifidianana io tsao zany hoe tsy mandefa fitoriana zany tsika itsika tsy olona vendrana kory ary mato samy joro ohatr'izao a manana fahamarinana ary eto a dia miteny foana raha tena manana fahamarinana ho analoha avoay le izy fa aza zay a no abatibatona rehefa confrontation analysy mpifidianana ny tadiavinay a dia zay avoaka fa aza zavatra manitsy le saina mandeha ny resaka fa hoe saripady loatra ny dossier tsisy sary zao a tsisy saripady a mihoatra amin'ny fifampitokisana misy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra dia zay fahamarinana zay raha tena diso zay efa ny tena inombenombena diso ary zay dia mangataka famelana ho an'ny olona raha nanamporotana fa zao kosa rehefa diso a dia sahiny teny hoe diso zay zavatra tsotra ihany ny zavatra takitsika ny fahamarinana ary ao anatin'io a nisy mpifidianana io no ahitatsika an'izay manjary ny famaly foana rehefa tsy mivoaka zay fampitahana zay fa ao anatin'io ny ahitana hoe tena zara bureau de vote numéro 6 ve tamin'ny fifidianana député mbola 6 ihany tamin'ny ben'ny tanàna sa lasa 8 raha numéro d'ordre 240 tamin'ny fifidianana député so dia lasa 247 ihany ka aza rany andro ny famaly amin'ny télesiana fa avoay fotsiny le marina irahantsika manaraka zany dia zao zany resaka fifidianana zany zany tsy kilalao akory ary zany tena zavatra sarobidi noho ny zavatra rehetra satria araka ny teneniko teo amin'ny mahatany demokratika atsika
ny fifidianana ny fandraisana anjara ny vahoaka tanana ny fametrahany zay olona hita ny tantana sy tonga n'ity tanàna ny fireneny ity dikan'izay a sarobidy zay ka amiko aloha ny zavatra takiko zay hoaijorotsika eto tsy hoe avoay le fahamarinana dia samy mialamiala fotsiny fa io mitovy foana na nangalatra koa ianao na nanao inona rehefa nisy tsy fanarahana lana nataonao a dia tsy maintsy misazina manaraka azy ahoana no olona efa ao anatin'izao fahasahirana an'izao zany an'ireo olona mampalahelo ane zany vokatry ny tsifo sy loatra an'izao olona nangalatra koa satria mety tsy manana hoanina ny ankohonana mety misy zaza ao an-trano nona ray mpianakaviana izy tsy hitan'izay atao lasa voatery nangalatra tsy fidino anazy zany tratra fitsara-bahoaka maty le olona zany ve dia velavola fotsiny nefa tsisy eloka noho izao zavatra miseho zao azady tena efa miteneniko bemime tsy mila korotana akory zahay ary zay tsy anakorotana fa fahamarinana no avoay a ary tsara hoanaka zay nalana tokony tsara anazy farany zao nyany an-tana koa atsika mponina eto an-tanana renivohitra isika vahoaka malagasy zatra tsotra ihany sahianao mijoro a miaro fahamarinana rehefa tsy joro ianao a iza ny antenanao mijoro ho an'ny taranakao sahianao mijoro satria miankina amin'izao zavatra zao a no avy n'ity firenentsika ity miankina n'ity fifidianana ity izy ty tsy rarahana toko tsy rarahana toko timo makory ka hoe ny timo mare fahamarinana fa ampikoa zahay ahitadiny fahamarinana ary matoky anareo zay a anasazany zay firadinanatsika onatsika tsara le maty satria efa napetratsika tamin'Andriamanitra ty zavatra ataotsika ty a